Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka ny fandarana fanorenam-ponoana eto amin'ity MCTV mamintsika ity. Video izay fampizarana tenin'Andriamanitra, ifampaherezana rindrindra, ampiorina tsara ny finoantsika miaraka amin'ny Tompo satria amin'izao fotoana izao ry havana dia mila matanjaka ny finoantsika, mila mahery ny finoantsika ary mila manova ny zavatra rehetra ny finoantsika. Dia isika hivavaka dia ametraka ny fotoana ampelantanan'ny Tompoary, hivavaka isika. Raha eo mankasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy, mitenena aminay araka ny fombanao dia matoky ny fanahinao masina izay ampiteny anay hiasa ty anatinay amin'ny anaranao Tompo. Amen. Eny ary ny ten'Andriamanitra izay omen'ny Tompo antsika androany dia Petera voalohany toko 5 dia oraisika ny 7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no ia anareo. Averiko ihany satria eo mpamakina ny teny dia mino fa handray hafatra sady ianao. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no ia anareo. Ry havana, natiora antsika ty olombelona ity ny manahy, ary tsy tokony anamelo tena isika raha toka mety misy fanahina indraindray amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Fa ny soratra masina kosa nefa dia manome taridalana mazava ho ao anatin'izany hoe raha misy tratran'ny fanahina dia omeny soratra masina hoe apetrao aminy. Amin'ity teny frantsay moa dia milaza hoe décharger sur lui tous vos soucis. Raha idirako lalina izany dia izao hoe ny ambary eto izay andray an-tanana n'ilay fanahina dia Jesosy. Ary te hampatsiahy mandrakariva ry havana fa ny nanehoan'i Jesosy ny fandraisana tanana ny momba antsika rehetra dia teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanahina, ny ota, ny vezatra, ny aretina, ny karazan-javatra sarotra rehetra dia noentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary io hazo fijaliana io no fampandresena ny fiainantsika izay manara-ty azy. Izay tsy tokony hamafanana izany hazo fijaliana izany amin'ny fiainantsika kristiana, fa rehefa takona amintsika kristiana izany lalam-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana izany dia hipopopopo isika, hitady vahaolana etseroa, ary mino fa mitovy hevitra amiko ianao fa be dia be no efa marary noho ny fanahina be loatra, efa marary noho ny tahotra, efa mitondra takaitra mandritra ny taona maro noho ny amin'ny fanahina ny amin'ny ho avy, fiahina amin'ny zavatra maro isan-karazany. Ry havana, rehefa miahiahy loatra isika dia izao ny zavatra tokony ho tsapantsika ary tokony ho tsaroantsika. Rehefa miahiahy loatra isika dia maneo fa tsy miorina tsara izay ny finoantsika. Ny finoantsika nefa dia rehefa tena iorenana tsara dia manala ny tahotra rehetra. Ary eto Jesosy tena milaza mihitsy hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra. Tena assurance goavana be zany nomeny asa ianao. Ianao manaraka nyity video ty any tokantrano any, kristiana ianao, mety mivavaka ianao, fa mbola manavezatra anao ny fanahina, manavezatra anao ny tahotra. Ny atao hoe tahotra na fanahina dia fa fanomezana lanja sahady ny zavatra tsy mbola mitranga. Jesosy anefany dia efa milaza apetrao amiko ny fanahinareo rehetra. Ry havana, zany ange ny tombontsoa fananantsika an'i Jesosy. Mivavaka mmpinoana isika. Jesosy manana fanahinany amin'ny ho avin'ny zanako, manana fanahinany amin'ity aretiko ity, manana fanahinany amin'ity asako ity, manana fanahinany amin'ny fiainam-pitiavako, manana fanahinany amin'ny zavatra rehetra mety. Fa zao kosa ometsika an'i Jesosy zany, atolotra ho azy zany. Izy rery ny vonona ia ary andray an-tanana an'izany. Ary amin'ny fotoana isika
manome ny fanahitsika ny vesatra rehetra eo am-pelatana, araky nambarany hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana. Zany miasa fatratra sy mavesatra etana zany olona manaza, olona matahotra izany. Fa saingy zao no hanome fitsarana ho anareo. Ary havana, sitrapon'i Jesosy ny anananao fitsarana, sitrapon'i Jesosy ny iainanao anaty fitsarana, sitrapon'i Jesosy ny iainanao sy ny ankonanao, ny tokantranonao ao anaty fitsarana. Na misy zavatra mety mampitebiteby sy manany hafa, ianao afaka nitsahatra satria omenao an Jesosy ny fanahinareo rehetra. Manao vavavaka, omeo an Jesosy ny fanahina, fa izy afaka an'izany. Isaorantsika ny tompony amin'izany fampahirezana zany, ary mino fa isika rehetra zay nanaraka n'izany hafatra zany dia higioka sy aina ny fitsarana be dia be ao amin'i Jesosy. Pasteur Andrato Mahenina avy amin'ny Fiangonana Fanasy Fiainana no iraky ny tompo izarana zany fampiorenana sy fampahirezana ho antsika ao anatin'izao fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV izao. Finaritra to.